fandaharana manokana, adievitra ara-baiboly sy fandaliana mpinoana. Iresadresana mahakasika ny tontolo ara-panasy ny manodidina azy, iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriarimalala Davidson. Iresadresana fa ilain'ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ve ny diplôma ara-pivavahana melohan'ny antsoina azy ho pasteur. Ny talata fa 14 ny volana aprily 2024 manomboka amin'ny 7 ora eto amin'ny Amity TV koa manasanao ary. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray tafiditra ao anatin'izao fandaharana adievitra ara-baiboly sy fandalinana ara-pinoana izao. Iresadresana mahakasika ny tontolo ara-panasan'ny manodidina azy miaraka amintsika androany ny pasteur Ertina Randriarimalala Davidson izay filompanorona trano fivavahana vahoany koa. Faly miarabanao pasteur. Manona ny fiadanany tompo aminao Jaroda, miarabantsika menakava ty tokantrano ty. Adievitra ara-baiboly sy fandaliana mpinoana. Zany hoe azo atao tsara zany ny Jaroda manomboka eto tsika no mandalina finoana. Fianarana baiboly zany izy tia dia fijeriko azy indray tsy any am'le fotoamana olona le hoe andao no délivrance sady nandao sy tranona, tsy any am'le hoe de resaka délivrance sy fandroadina devoly izy ty, fa fandaliana mpinoana zany hoe fianarana baiboly tena hoe ity zany tsy natao rononom-panahy, tsy natao an'ny zazara-panahy na natao an'ny olona voataoma mahivavaka, fa natao indrindra ho an'ny olona efa mpivavaka, zany hoe efa mpino, fa mandalina finoana, mandalina baiboly. Tafiditra ao anatin'izay koa ny adievitra ara-baiboly Jaroda. Arak'izay famelabealaranao sahady zay pasteur dia tsikaritra tatoato tamin'ireny resaka tambajotra serasera resaky ny olona eny amin'ny fiarahamonina ihany koa moa zany hoe famaninina marina zany pasteur ny hoe olona jilamboto, olona tsy simbasimba teny amin'ny fiarahamonina, olona ratsy, olona tsy nianatra teolojia ny tariny ireny no lasa pasipastera teny hoeny. Afaka valianao ve androany amin'ny fanontaniana mametraka manitikitika ny sain'ny olona hoe ny olona rehetra ve dia afaka fidin'Andriamanitra, ny olona rehetrarehetra ve dia afaka ampiasain'Andriamanitra ao anatin'ity tontolon'ny fitorinan'ny filazantsara ity? Satria le izy fandaliana mpinoana, fianarana baiboly Jaroda, andao lovakitsika ny Romanina toko voalohany raha mba azonao vakina satria zara koa raha misy anao eto mba afaka mamaky Romanina. Li zany sady hianatra ny epistily mihitsy tsika, izahako no ampitaina zay moa ny akarako eto, tena hoe mba ampita satria le izy fandaliana mpinoana fianarana baiboly dia atombokontsika ty amin'ny boky ny epistily Romanina sy ny toyany. Romanina toko voalohany angamba ny anomboana azy andininy 9 tokony any amin'ny andininy voalohany fa lava loatra fa aloha tonga dia le tokony ho raisina no raisitsika. Romanina toko voalohany andininy 9 fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra no ho famin'izay rehetra mino zany. Amin'ny jiosy aloha dia avy eo ho amin'izay ntilisa koa, fa amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ie dia raha mety Korinthiana voalohany Jaroda toko voalohany atao amin'ny andininy 9 raha mety. Fa ny teny ny amin'ny azo fijaliana dia adalana amin'izay ho very, fa ny herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Izy fa voasoratra hoe ho foanako ny herin'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Izy aiza ny endry, aiza ny mpanoradalana, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao, tsy nampodin'Andriamanitra ho fahadalana va ny fahendreny izao tontolo izao. Eo amin'ny andininy 20 Jaroda. Fa everiko ny fiantsoanareo ry rahalahy, fa tsy firy no olo-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avo razana,
fa ny adalan'izao tontolo zao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny endry, ary ny malemy am'izao tontolo zao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery. Ary ny varazana am'izao tontolo zao sy ny fanevatevano no fidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy, de nataony ho tsy misy azy mba ho afoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatrehan'Andriamanitra. Zay misy zavatra Jarôda zay tsy takatry ny saina mihitsy ny fiasan'Andriamanitra. Tsy hitanao ny fomba anazavana azy, tsy hitanao ny fomba maritsaritana azy am'ty alatao fievitr'Andriamanitra ity. Jarôda tena hoe misy zavatra tsy takatry ny saina izay fievitr'Andriamanitra zay. Eto am'ty Korintianina voalohany ity zao izy de miteny mihitsy, tonga de dinganiko aloha Korintianina voalohany, ozy izy hoe eo amin'ny 9:20 fa ny teniny amin'ny azo fijaliana ozy izy de fahadalana ny ho am'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa ho atsika zay ho vonjeny. Fa voasoratra hoe ho foanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra am'izao tontolo zao, tsy tsy efa napodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo zao. De ery amin'ny 9:20 izy hoe ary ny varazana am'izao tontolo izao sy ny fanevatevana no efa nifidian'Andriamanitra dia natao tsy misy aza mba afoana ny zavady ny mba toizy kely 9:20 zavady. Ary ny ivarazana am'izao tontolo zao sy ny izay fanevatevana no fidian'Andriamanitra dia ny atao tsy misy azy mba afoana ny misy, mba tsy hisy nofo azo mirehare eo anatin'Andriamanitra. Rehefa mifidy olona Andriamanitra Jarôda de misy zavatra tsy hainao hazavaina mihitsy. Nametraka fantaniana manko ianao teo hoe fa maninona no tsy lambotikely avy ary amin'ny sisiny ery, olona tsisy ilana azy ery tampotampoka eo lasa manao pastera. Maninona no olona tsy de nianatra Baiboly, tsy nandalo fianarana teolojia akory, fa mahay ay ten'Andriamanitra Kristy anankiroa kely endry zalahy, de tampotampoka eo lasa pastera. Ary eto koa moa zany le adevitra zany Jarôda, satria lasa ohatrany hoe mandotony zany mahatonga ny olona miteny hoe ataon'ny olona fikaramana le fivavahana, le fiangonana, zay mahay Baiboly kely eny de lasa pastera, zay bandibandy kely avy ny fokarongony sy mifoka sigara kely 2 taona sy 3 taona teo, tampotampoka eo zalahy mikravaty de mikostara de hoe pastera, tsy nandaly fianarana Baiboly akory, tokony ho foanana mihitsy ary reny ozy izy ny sasany sisa. Maro zany ny adevitra mahakasika an'izay Jarôda, fa tena manamafy an'izay mihitsy ny Baiboly eto, manamafy an'izay ozy izy hoe eto amin'ny Korintianina voalohany ty hoe fa ny teniny amin'ny azo fijaliana ozy izy de fahadalàna ho an'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa ho antsika zay ho vonjeny. De ho foanako ozy izy ny fahendren'ny endry, zany hoe tena misy zavatra mahagaga hoe le fahendrena nananao ndray de ataon'Andriamanitra inona ho foanan'Andriamanitra. De hoy izy eto amin'ny 9:20, aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, olona mahay Baiboly daholo zany le endry sy mpanora-dalàna zany nandalina daholo, nandalina. Aiza ny mpiady hevitra avy am'izao tontolo izao, tsy efa napodian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendreny zao tontolo zao. Zany hoe lay fahendrena nanananao, lay fahalalana ara-Baiboly nanananao, de mbola nitoizany tsara eo ambony hoe eo ambany eo hoe aiza ozy izy ny mpiady hevitra am'izao tontolo zao, aiza ny mpanora-dalàna. Zany mpanora-dalàna zany hoe olona mahay Baiboly be zany mpanora-dalàna, mahay resaka lalàna ny Mosesy hainy, mpitondra fivavahana enjana be zany mpanora-dalàna zany tamin'ny andron'i Jesosy sy tamin'ny andron'ny Jesosy sy tamin'ny andron'ny apôstôly.
tena hoe zany mpanoradalan zany tena olona faratapony amy fahaizana baiboly de nefa ozy izy Andriamanitra eto mana hoe nofoanan'Andriamanitra nofoanan'Andriamanitra zay no mahatonga ana miteny jareo da hoe tena tsy takatry ny saiko indraindray le fiasan'Andriamanitra zany hoe raha le fahaizan'olo ny ao an-tsainy olombelona zao miady hevitra amin'ny maha olombelona atsika de zao tokony mianatra baiboly ny paster mandalo ny faculté en théologie mba mianatra varavaratsiny mba mianatra école biblique 5 taona 4 taona zay vao manao paster mba varavaratsiny ny ansasany aza manana diplôma na baka mihitsy manana baka zay vao afaka mitsofoka amina faculté ny ansasany mba tokony mba manamana-pahaizany de mba tokony mianana ihany koa mba ohatra mba madidio mba pozipozina paster fa misy pozina tsy paster mihitsy ange sasany misy karazanareo zao zao ohatra pozipozina paster ny zay zany le hoe fahendren'olombelona azonao mianatra baiboly mianatra any mianatra manao paster mianatra tenin'Andriamanitra de mba faravaratsiny zany mba vita batisa ohatra angamba de mba efa mpivavaka hatrany ankibondreniny ihany ko fa tsy hoe mifoka rongony ianao de miova fo de lasa paster na mpifoka sigara fa mba efa hoe mba nianatra sekoly alahady zany de lasa koralina atao am-piangonana zay zao le fahendren'olombelona misy etape ohatr'izay mianatra sekoly alahady de mba efa tanora atao am-piangonana de lasa koralina de mba lasa dekona zay vao mba mitsofoka mianatra manao paster raha fijery zay fa tsy hoe tamin'ny eri taona ianao mbola vao mifoka sigara foka rongony tamy telo taona vao avy napiaraka be tetsy de tapitapoka eo de nitomany de natao batisa de tapitapoka eo de lasa tsy mety amy sain'ny olona zany nefa tena zay mihitsy ny atao anaty baiboly de jerenareo jerenao nge zavatra lazainy eto amin'ny andininy fainina amby roapolo eto amin'ny Korinthiana toko voaloha andininy fainina amby roapolo de ozy izy fa hevery ny fiatsonanareo raha lahy fa tsy firy ny olon-kendry tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo ary tsy firy ny olona mahery tsy firy koa ny avorazana fa ny adala am'izao tontolo izao no nofidin'Andriamanitra ampamenatra ny endry ninona hony ny adalan'izao tontolo zao zao nofidin'Andriamanitra ampaninona ozy izy ampamenatra ny endry dia inona nytoyany eo ny malemy am'izao tontolo zao no nofidin'Andriamanitra ampamenatra ny mahery zay le malemy le olona faible le olona tsy maininina nofidin'Andriamanitra ampamenatra ny mahery rehefa misy fotoana anao mijery tokoa jery ny tantara Mosesy tena Andriamanitra jaroda rehefa mifidy io Andriamanitra io de mahavarina Mosesy ngeka prince atao amin'ny tany Egypta Mosesy prince zanaka zany hoe natsangany Farao izy ho zafikeliny zany raha maty zany Farao rina kely eo de mety ho lasa mpanjaky ngarainy izy nefa jiosy izy hebreo fa izy tsy egyptianina azanao de nisy fotoana Mosesy nitsangana mba hamonjy ny jiosy hamonjy ny hebreo zany satria ny hebreo tsy nandevo tao Egypta tao de nalahelo be Mosesy hoe izy prince izy zanak'andrina ao amindapa mipetraka nefa ny le olona ray firazanana aminy hebreo andevoziny rehetra egyptianiny rehetra de mba nalahelo ngarainy mahita an'le hebreo kapohan'le miaramila egyptianina de vonono ngarainy le miaramila egyptianina ndray andro de matiny de nasitriny tao ambany tao anaty fasika ny fatin'le miaramila egyptianina ny tao am-pony Mosesy zany de ny hoe asiko ty fa za matanjaka asiko ty fa za mahery asiko ty fa za olona ambony kanjo nivadika ny rasa ienony mpanjaka Farao le natao Mosesy de tonga de saika andeha vonony Farao Mosesy lasa izy nandositra tao anatin'ny tanjaka izy nandositra tao anaty voninahitra izy le zanaka avy zafikely na mpanjaka izy le natanjaka nanana hery izy le tao anaty voninahitra inona antosirany resy izy fa indray andro anefany efapolo taona taty aoriana eritsereto hoe efapolo taona Mosesy tamin'ny izy nandositra io efapolo taona taty aoriana zany hoe 20 taona Mosesy no natsoan'Andriamanitra anontany anao jarota
raha jerena manofo a maha-olombelona izy any matanjaka kokoa ny olo 7 taona sa ny olona 20 taona ny olo 7 taona matanjaka 20 taona zany anao fa somary manina ny arabatanao efa reraka de nefa mahavarina tany amy 20 taona ndray Andriamanitra no niantso a Mosesy le efa reraka andany ianao miverina any Egypta anafaka ny zanak'Israely prince tsy izy le prince tsy izy ilay andriana tsy izy ilay zavikelina mpanjaka no natson'Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely izy efa lasa mpiandromby satria izy nandositra io ny afarany lasa mpiandromby de mpiandromby efa tsisy ny natsono zany izy ny voninahitra zany efa tsisy ina mo voninahitra zay mpiandromby ny hery efa ny ena tsy 7 taona fa izy efa 20 taona ny vola tsy nananana intsony ny zavatra rehetra efa niongotra taminy nefa teo Andriamanitra no niantso azy andana am'izay ianao manafaka ny zanak'Israely zay no mahasaritra be mihitsiny ny fitondran'Andriamanitra sy ny hevitr'Andriamanitra fa raha mbola matanjaka ianao manana hery ianao manana fahalalana ianao manana fahaizana ianao manana fahendrena ianao ohatrany tsy de mampiasa anao Andriamanitra zay natoka ny baiboly ny teny fa ny adala am'izao tontolo izao izy no fidian'Andriamanitra ampaninona ampamenatra ny endry de io ny mahavarina jarota fa rehefa mandeha ny kengenao ny pastera am'izao tokoa de le teninao teo tsy hita hoe inona tsy hita hoe inona fa jilambotikely teny anananiny eny tampotampoka teo nahazo antson'Andriamanitra de lasa pastera de io tokoa mahavarina mametsa tanana amin'ny marary izy de mahasitrana marary mandroka devoly izy de maharoka devoly de mba misy fahagagana koa miaraka aminy de misy fotoana ndray nefany le no heverinao fa tena nianatra 7 taona 5 taona 10 taona nianatra pastera mipozy tena anina tsara kravaty ny costard niana tena hoe tena vao mijery azy anao tonga de bonjour pasteur de indraindray mifamadika indray le izy indraindray ho afa-tsy hoe voatery zay indraindray le olona no heverinao fa tena pastera be de indraindray izy tsy de tena mahomby asainao izy ohatra nresahako fa tsy hoe mamely an'izy akory asainao izy ohatra manangana fiangonana any ambanivohitra sahirakirana nefa ny diplôma ananana fa aizana ananana fa asainao izy mamaky lay itoana mpanota sahirakirana fa ilay boaiboay kely avy ny tanangady tery avy nangala tromby fa nalala an Jesosy nandray an Jesosy ny bebaka natao batisa nanolo tena tampotampoka eo nanao pastera de indray alefanao any anaty ala mamakilay matona olona be de ohatrany mahasitrana marary maharoka devoly tsy takatry ny saina ny fitondran'Andriamanitra fa zay ny teniny eto hoe ny varazana am'izao tontolo zao ny malemy am'izao tontolo zao no fidian'Andriamanitra ampamenatra ny mahery ny olona tsinotsinony ny olona tsy de nisy diplôma reny no ny fidian'Andriamanitra ajarota fiasan'Andriamanitra mihitsy io de ozy izy le are amy romanina le nengatsika hoe ny fa ny teniny amin'ny azo fide fa tsy menatra ny filazantsara ozy izy fa herin'Andriamanitra famonjena zay rehetra mino zany de vao amy jiosy aloha de zay vao amy jentilisa koa le azo fijaliana ty zany jarota sy le famonjen'Andriamanitra misy zavatra tsy takatry ny sainao de zay no mahavarina n'le hoe le olona tsy de tena nianatra baiboly tsy nianatra nanao pasteur tsy niditra amina faculté en théologie mahavarina ohatrany mba mamokatra ihany ohatrany mahataona olona ihany satria le izy tena zay le fiasan'Andriamanitra jarota hoe tena le hoe le famonjen'Andriamanitra mihitsy zany le olona no heverina fahadala le olona no heverina tsinotsinona le tsisy valeur tsy nianatra antso le izy pasteur tsy ilaina ve zany ny diplôma hoentina anaovana pasteur ohatra hoe ny diplôma na théologie mianatra filosofie tsy ilaina ve zany araky le fanazavanao zay satria raha ohatra hoe mifidy amin'ny alalan'izay critère zay Andriamanitra tsy takatry ny saina de zany hoe tsy de ilaina ve zany mianatra momba ny fitondrana fiangonana momba ny fitondrana olona tsy ilaina ve zany zavatra rehetra za tena miteny amy mpanetretena mianara baiboly zay zao ny anton'ity fandaratsika te fandalina pinoana ny dikan'zany hoe fandalina pinoana zany tena hoe mandalina finoana
de mianatra zany fianarana baiboly zany jarota za lazaiko aminao fa za efa pastera zao hitanao zao 13 taona zay ny pastera vaony oloko ary na pastera nandray nefany a efa maherin'ny tsaiko efa maherin'ny 17 taona na pastera nitondrako fiangonana efa anao ny 30 taona any hoany no nitondrako asan'Andriamanitra fa za miteny aminao zao mbola mianatra jarota mianatra baiboly a mianatra toriteny a zatsika miresaky zao mbola mandalina finoana jarota ilaina ny mianatra fa lehibe lavitra aloha ny voalohany tsy ilay fianarana fa ilay antson'Andriamanitra le antso aloha ny voalohany Andriamanitra zany rehefa mifidy olona de mbola averiko ihany tsy le fahaizanao aloha no fidianana anao averiko tsy le fahaizanao aloha tsy ilay fahendrenana anao aloha tsy ilay anao mahery aloha tsy izay no ifidianana any ao ifidianany anao fa le antso le entaetapo lay fanirina ao anatinao te amonjy fanahin'olona te ho ampiasain'Andriamanitra za nefa tsy mahay miretsaka za nefa tsy mahay mitoriteny za nefa faible za raha marary za raha olona tsisy diplôma fa za mba manana etaeta reny olona ireny no fidian'Andriamanitra voalohany i Mosesy araky ny tenko taminao teo nanana etaeta ngizy hoe amonjy ny zanak'Israely tao Egypta nanana fanirinana izy amonjy nyreo Hebreo ahoana ny anavotana ny reto ralahako mpiray-tany-drazana amiko andevoziny Egyptiany reto nanana fanirinana izy fa ny fiheverany ny fomba amoahana an'ireo sandry zay no natonga azy namono an'le miaramila Egyptianina ny fiheverany atodo fa aizana fahendrena ozy ny tompo aprimo reny tsisy ilana ny diplômanao aloha tsisy ilana ny fahaizanao aloha tsisy ilana ny sandrinao aloha tany ianao mandositra ianao fa maty eto ianao lasa izy nandositra fa izy efa reraka efa 20 taona raha hoarina amin'ny 7 taona izy efa vizana izy efa tsisy voninahitra tsony lay akanjo na prince amby zesy tiavana avy any Egypta nentina nandositra iny efa simba tsisy nininina tsony tsisy voninahitra tsony fa efa mpiandromba eo am'izay Andriamanitra no niteny aminy le etaeta-po mbola tao anatiny le fanirina monjy tao anatiny fa kosa ny tsy nanana antsony de voninahitra ny tsy nanana antsony diplôma ny tsy nanana antsony hery ny tsy nanana antsony fahaizana de ozy ny tompo eto am'izay any mampiasa anao eto aminao lefa tsisy nininina tsony avo mampiasa anao fa raha mbola nisy zavatra azo ny Mosesy nampiasaina teo de mbola tsy nampiasa azy Andriamanitra noho izany tsy le diplôma aloha tsy le fahaizana tsy lay hery sy tanjaka fa ilay etaeta sy lay antso de rehefa nananao lay etaeta sy lay antson'Andriamanitra tena hoe amonjy fanahin'olona de mba ilaina am'izay kosa manaraka an'izay ny zavatra tokony ho takatra rehetra azonao ary zay no mety erreur mety ho adosoana kely ana fiangonana sasany satria ny any sasany diplôma aloha de fahaizana baiboly fahaizana miresaka fahaizana manao anty fahaizana pozipozina paster fahaizana pozina mpitandrina zay aloha de zay vo tsy haiko ny manaraka de mety mifandiso de zay no mampahomby kokoa an'le olona tsy manana diplôma tsy manam-pahaizana tsy manana nininina fa eny izy de eny akalamanjany eny izy de alefa neny ny asa miresaka manolo eny de fa alefa nytoriteny tsy manana ninina izy fa zay verse kely ananana zay no mahatonga ny olona miteny hoe vo mahay ay baiboly kely ray sy roa tony mahay ten'Andriamanitra ray sy roa de lasa paster ka izy tsy miandry 5 taona tsy miandry 10 taona tsy miandry cravate tsy miandry costard fa tonga de riatany de fa mitona olona izy de fa reny olo reny mandrakariva indraindray ampiasain'Andriamanitra kokoa ary tena ilaina amina asana evangelista ny mpitandrina zany mety hoe le misy diplôma tena ilaina am'le mitandrina satria ny mpitandrina ohatranazy zao zay ny mingako sy mbo verse haiko sy ten'Andriamanitra haiko no nalefako de no tatio arina zay le hoe fitombona ara-panahy miamatotra de eny andalany eny ny tompo mampianatra anao za kosa aloha de zay ny tsapako akoatra ny hoe
mba fianarana mba eniko satria za lazako aminao fa za mihainy toriteny amin'ny internet mihainy toriteny nampanimpon'Andriamanitra any ivelany eto Madagasikara afahako mitombo zay ny afahako mitondra fiangonana de melohan'ny tomboko tsikelikely hatram'izao tsika miresaka zao araka ny teko zao za mbola mianatra fa ny voalohany lehibe tatao anatiko tsy le fianarana fa le etapo lay antson'Andriamanitra le fanirinanao ny asan'ny tompo amonjy fanahin'olona de aveo am'izay rehefa lasa mitondra fiangonana ray aloha voalohany de nomen'Andriamanitra ny kapasité amin'ny itondrana ny fiangonana ray io de nihitatra roa telo ny fiangonana de nomen'Andriamanitra ny kapasité zao ny fomba ifehezana an'ireo fiangonana anankiroa telo reo de nihitatra nakany amin'ny faritany de nihitatra roapolo telopolo de nomen'Andriamanitra indray ny fahaizana sy ny kapasité zao ny afahanao mifiana io zao izy 240 ny isan'ny fiangonana vaoniloko manerana Madagasikara 240 de mbola nomen'Andriamanitra koa ny kapasité afahanao mifian'ireo fiangonana ireo sy mitondra ny pasteur ny fahalalana lehibe indrindra de avy amin'Andriamanitra misy pasteur zao miofana atao amitsika ato mpianatra plainte mo filaza azy mpiofana ho pasteur avany anaty ala mpangady vomanga sasany am'ireo dahalo mpangala tromby sasany mifoka rongony sasany olo efa lasa dala fa nafinaritra tamin'ireo melohan'ny ekarany teto ny ofana ny ofana eo amin'ny heritaona eo mandalo eto izy mbola mandalo pinoana izy eto de efa tany izy aloha ary zay mihitsy ny condition voalohany tsy mijery an'leo manana BPC ve sa manana CP sa manana bac fa ny fantaniana voalohany efa mba nandeha nitoroteny ve izy manana etaeta monjy fanan'olona ve izy mba efa tena hitanareo ve izy tany amin'ny toerana tany ambanivohitra tany tena manana amirehetra sy misy etaeta ao anatiny de zay izy vao niakatra eto zay ny voalohany tsy diplôme nijereny tsy ny bika aman'endriny tsy ny kapasité ananana fa ny incapacité any arany tena jereny ny incapacité any inona zavatra tsy mahay ninina izy reny ny ampiasain'Andriamanitra kokoa jereva nge David niady tamin'ny Goliath nge tsy miaramila izy sady tsy miaramila izy ny tsy nianatra niady ary zao indrindra ny tenin'ny Saoly hoe i Goliath io izy va mpiady hatramin'izay niainana ianao olona tsy mbola nianatra karatery David firy midaniny ianao sa inona moa le ceinture inona ianao rosa zay tsitsisy an'izay David mpiandrombo ny asa mpiandrondry le miaramila rehetrarehetra mpiady azy nanomboka tamin'ny Saoly niala maina tamin'ny Goliath David anefany tsy nanana kapasité incapacité nananany David tsy nanana fahaiza-manao izy fa zay ny ampiasain'Andriamanitra le olona dala le olona tsy mahay ninina le olona vendrana amin'ny fiarahamonina le olona tsisy ninina fijeriny olona toy ny olona pokaty reny mandrakariva ny tena ampiasain'Andriamanitra ary mahavita zavatra ajarota eo am'izay mihitsy ny pasteur satria ny olona manko misalasala eo am'izay hoe anantona pasteur zay de androany zany efa nifaritanao hoe karazana pasteur manao ahoana ny tokony atonony fa mba tiako mba tena hoe hotsinrinao tsara mihitsiny zany satria ny olona zany tia anantona zao manomboka androany satria taloha izy nijery an'izay ny tsara izy zany ty avelany hoe tia nianatra tia avery amin'ny fianarana ohatran'izao taty arina nefa nare an'izany famakafakanao zany izy de nanomboka iova de ny pasteur rehetrarehetra zay mijoro pasteur ave zany de azo ny anatonana hoe zay mijoro pasteur ave de azo anatonana raha toy izy ahoana ny afantarana azy lizy indray zay foana nge zay fotsiny koa ny olana aloha jaro de azanao zay fotsiny koa ny olana ary mampifangaro ny zavatra misy am'izao vanim-potoana izao za aloha tena manaiky ny fanakanan'ny olona manaiky ny fanakanan'ny olona fa raha mitena zany zavatra ampianariko zany tsy hoe ny pasteur zay hitanao rehetra mitony ny pasteur koa de avy amin'Andriamanitra fa misy marina ihany ny fanakanan'ny olona misy marina hoe misy amin'ny pasteur nge tsy antson'Andriamanitra anao anatiny fa biziny hoe anao asana pasteur mba biziny anao asana pasteur satria pasteur zany ny alahady fotsiny miasa na sabotsy nikikika amin'ny torotoro teny eo fotsiny izy manao alelosia amen de manao ny roka devoly eo de mahazo fafolo karena sy fanatitra izy zany nge ny eo an-tsain'ny olona sasany ary de tsy afianana fa misy zany tena hoe misy olona manangana fiangonana manangana asan'Andriamanitra mitoroteny amin'ny radio sy télé manataitra olona eo izy zavatra tsotra ny kendreny mahay miresaka izy mahay mambabo olo izy
resaka vola resaka zay no mamaky azy ary io ny olana satria ampifangaroany olona kitapo ray daholo le izy kitapo ray daholo le izy any ka raha ohatra ary ianao zao ohatra hoe ka mitory tena am-piangonana amy resaka vola zay le izy misy fotoana ianao mba hahafahan'ny olona tahin'Andriamanitra de tsy maintsy manome izy zay ozy izy ny tenin'ny tompo hoe manomeza de mba homena ny tenin'Andriamanitra zay afafinao no jonjainao resaka fandraisana fitahina arabola zany tsy maintsy mamaha foana ny lalànany ao anaty baiboly ray manontolo zay de lasa misy miprofita an'izay misy mpitoroteny miprofita an'izay mba hangalana ny arenany olona dia raha mitory zao ohatra le pasera tena mba marina le fitoriana de mitory le akiraiky koa etsakilany any am'le fangoronan-karena de ampifangaron'ny olo reo de sarotra be le izy fa saingy izao zavatra anankiray ihany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny farany araka ny asany zay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ny farany araka ny asany raha jerenao ohatra ny volamena sy ny varahana tsy hitanao zay azo anavahana andreo tsy hitanao zay azo anavahana andreo samy mangirana andreo fa ny anavahanao andreo de ny afo sy ny asidra ihany tesy teo anaty afo de tesy teo anaty asidra rehefa miaraka ohatra ny volamena sy ny varahana de tsisy alalanao azy fa ny afantaranao azy de ny fiafarana ny volamena tsy mety miofo fa ny varahana nde ny andro vitsivitsy volana vitsivitsy de mivoaka ny taimbarahana ka eo ny olana ozy izy enao teo hoe azon'ny olona atonina daholo ve ny fiangonana rehetra sy ny pastera rehetra eo ny olana fa de za fotsiny miteny hoe miakina aminao foana eo de fa ozy izy ny teny Jesosy ny rainy hoe fataro am'voniny hazo fataro am'voniny hazo fa ny hazo tsara ozy izy tsy mamovo ratsy ary ny hazo ratsy tsy mamovo tsara ny alalanao ny fiangonana tena avy amin'ny tompo na hoe pastera tena avy amin'ny tompo de tsy mirakla ataony tsy ny faiza miresaka fa ny voany no afantaranao azy ina moa zany vo zany ny vo zany ozy izy ny tenin'ny Jesosy ny ray andro hoe ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana fifaliana fiadanam-po amoram-panahy ny mpitandrina zany tsy refesinao amin'ny akanjo anaovany de tsy de azonao refesina koa amin'ny torotenina fa misy vo fitondratenany ny zay ohatrany hoe zao ohatra raha raisiko zao re vahony oloko zany 13 taona no nijoroany vahony oloko zao tamin'ny 2003 nanomboka 13 taona inona ny ady tsy efa nisedrainy inona ny olana tsy efa nisedrainy vavan'olona manahoana tsy efa nisedrainy efa nidirako tany amponja ty resaka fivavahany ty jarota maro ny olana efa nisedrainy fa mijoro hatramin'ny androany mijoro hatramin'ny androany mijoro ary tsy hoe mijoro reraka fa mijoro vao maika mandroso fa ny alalanao no hoe tsy avy amin'Andriamanitra miroborobo kely vetivety malazalaza kely vetivety ohatra ny mamirapitra vetivety fa vao tonga ny tafio-drivotra sy ny afo sy ny olana potika eo menjery eo ary zay ny alalana isan'ny alalanao hoe tsy avy amin'ny tompo ty fa ny zavatra anankiray avy amin'Andriamanitra zany ninona miseho rivotra mifofo onja mamely afanana afo mijoro io jarota ary mijoro tsy menjera zay ngamba ny amarana antsika am'ranazy aloha androany fa de mitrozatsika amy manaraka sahoany ie de zay ihany koa no antsika namarina an'ity fandarana ady hevitra ara-baiboly sy fandalinana ara-pinoana ity a manasanao zay ho amin'ny manaraka indray satria ezaka foana zay hitondra karazana sujena loha hevitra vaovao foana isaky ny fandaharana izany de manasanao zay pasteur ho amin'ny manaraka indray makazeraka tompoko ady hevitra ara-baiboly sy fandalina-pinoana velomatopoka fandaharana manokana ady hevitra ara-baiboly sy fandaliana-pinoana iresadresahana mahakasika amin'ny tontolo ara-panasy ny manodidina azy iarahana amin'ny pasteur Ertina Randriary Malala Davidson iresadresahana fa ilain'ny mpanompon'Andriamanitra tokoa ve ny diplôma ara-pivavahana melohan'ny antsona azy ho pasteur koa manasanao ary